nanao ny publication igny zany, de averin'olona hoe te handray anjara ao anatin'le fanavaozany. Mivaly ny tsia. Fa kosa misy zavatra soatoavina manatsaina tsy maintsy apetraka. Averimberinareo forongony izay olona niasa nanompo ny tanin-drazany tanatin'le fitondrana ny fandimby. De confirmenay le izy fa forongony zay satria mpiasam-panjakana de manompo le fanjakana zay misy eo tsy le olona mitompoina fa ny administration publique, l'institution de la république, ny vahoaka malagasy. Raha ny tenako manokana zao de tsy anana ny vahoaka malagasy alahelo tam'izany mbola niasa fa nandro aman'alina na any amin'ny rano maloto na iza de teo foana aho. Tsy mba namony telefona fa de nanompo vahoaka, fa tsy nanompo olona, tsy nanompo antoko politika. Rehefa navoaka koa ny fanambarana koa ny soratana aloha le zao izy ataoko ambava am'izay mba tsotra ny fahazahoana azy. Atsaharo ajanono lay tentative de deuxième coup d'état tadiaviny avy ao anatin'ny hatao hanonganana ny mpitondra fanavaozana am'izao satria mitady olona hafa hono ry zalahy hasolo azy. Tsy mety zany ho iaho fa le firenena kosa azo atao kilalao kosa ny ainy vahoaka sy ny aim-pirenena. De iza zany ny eritreretinareo mpanao politika efa mikonikonina ao anatiny eo hasolo anazy dimy lahy, hasolo ny prime ministre. Iza. De izay ny tenenako hoe avelao reo hiasa satria ireo ny prône fanovana fampandrosoana. Famahana ny olana amin'ny délestage sy ny fahasairana ny malagasy izay tsy vitan'ny président Andry Rajoelina. Inona ny mahadiso an'izany? Hoe tsy mety intsony manonga mpanjakana fanondroana satria lany fotoana eto isika. Fa ampianareo saminareo ireo olona reo satria ireo neny hero terin tenenina tery amin'ny 13 mai le ny horakoroana hoe misaotra. Io ngeny nanaovana kapisaty merci kapisaty ireo zalahy mpitondra ao reo. Efa accepten'le olona le izy na za zao miaro anjareo avela hoe izy. De mody andefasana sariko lokoana orange ndray ambadika hoe ngahadinonay ity. De question mipetraka. Fa inona marina moa ny ratsy nataonay? Zahay ve efa nanondrana bois de rose zany teneniko. Zaho efa nanondrana volamena. Zaho efa nanondrana sokatra. Zaho efa napanjary volamena ho lasa bolongamby. Zaho nanao kolikoly tamin'ny fanadina panjakana. Zaho efa nanodina vola panjakana. Zaho efa nandoro tanàna. Zaho efa nanolana. De nivaly ny tsy haiko fany aminareo. Averimberina foana hoe esory daholo ny forongony. Izy moa le raha lahakely le nitomany igny. Hitanao zany, ianao mbola mpianatra. Zay de ianao mahitako le vidéo anao. Nanomboka tamin'ny moment ianao nandohalika iny nitomany hoe mihinana sosety sy korzety sanandro. Fa mielana reo mpitondra fa soloana mpitondra hafa, nanomboka teo ianao responsable. Izao ianao tsy haiko nanome élément de langage aminao mbola averina ndray le erreur hoe esory daholo le forongony. Zay ny olona niasa tanatin'ny fitondrany Rajoelina sy Ravalomanana sy ny Rajanao mampianatany aloha zany ny esorina io. De hosoloana anareo sisy diplôma, hosoloana anareo tsy manana expérience iza. Sa ny olona nanao hadalana sy nanao hadisoana teto amin'ny firenena. De ny sasany moa nandositra tany andafy de miverina. Ny sasany moa nigadra de nefahana. Sa ireny no antsina hoe forongony, sa iza marina le forongony. Piège mantsy le izy zandry. Mikoly moa ny anarany igny. Zandry kely mahafinaritra igny. Piège. Raha ianao miteny esory daholo ny forongony de tsy hiasa daholo ny mpiasa-panjakana,
De fa coup d'état koa zay nomaninao am'le langagenao. Satria raha vao sy mihodina ny machine administrative, sisy miasa ny mpiasam-panjakana, de rava ny io fitondrana fagnavaozana iny. Lanjalanjao ny langage avoaka fa mampampianatra anay no ampianarako. Zay ray. Faharoa, sy nataony Rajoelina nge ny nampionga anazy fa nisy fahafehezany ny olona niara-niasa taminy, nanao bavira, nisy afaka nanondrana volamena, nisy afaka nanondrana omby halatra, nisy afaka napiditra basy teto, nisy afaka nanao kolikoly amin'ny fanadina mpanjakana, nisy sasany nanao marché fictif, nisy sasany tsy nampiasany siady, ny député tsy nampiasany siady, hanasoavana le district misy azy nefa miliara de miliara le vola, nisy sasany hetraketraka nandroaka olona nanambanimbany olona, de moramora mbola marobe tsy voatanisa. Ndreo olona teo ambany fifehezan'ny président Rajoelina, de zay no nahamoramora ny fanongana anazy satria heverin'ny vahoaka fa avy aminy ny zavatra rehetra. Tsy meko tsiny ny vahoaka, niogaoga jirama, niogaoga fisondrotany vidim-piainana, niogaoga resaka insécurité, niogaoga hoe mivoaka ny harem-pirenena ny sokatra, ny vatosoa sy ny volamena sy ny bois de rose. Zany namoramora ny fanonganana nanongana anazy. De tiany sasany mbola igny zavatra nanonganana ny président Rajoelina igny no miverina am'izao fotoana zao. De zay mahatonga ny terman'le olona hoe misy mafiao, de misy pretra miteny hoe fanjakam-boalavo. Ino ndraiky ny dikan'le fanjakam-boalavo tian'le pretra? Ray aman-dreny am-panahy tenenina, ny voalavo no manimba zavatra avy ao anatiny ao. De jereo am'izay le comportement-n'le olona miara-miasa aminareo amin'ny fagnavaozana. Mbola le comportement nataon'le mpiara-miasa tamin'ny Rajoelina no miverina. Sasany aza navoaka tany am-pigatrana, na tokony mbola tsy voaka, ny sasany nandika lalàna, voasazy, ny sasany nandika lalàna, nandositra, de tafaverina. Zay fotsiny réflexe tokony meko antsika vahoaka malagasy. Hay moa zany ny olona nanao zavatra tsy manjary tamin'ny andron'ny président Rajoelina ihany no atao hoe forongony, fa tsy le nanao zavatra tsy manjary sy manao zavatra tsy manjary am'le fagnavaozana. Sarotra valiana zany question zany, satria miverina ny toetra ratsy. Raha niteny tamin'ny malagasy aho tamin'ny fandaharana nataoko tao amin'ny tairtay, hoe mbola eto daholo ange ny olon-dratsy, fa président Rajoelina sy le PDG ihany ingeny tsy eo hoe, de ny sasany hitrikitrina hoe nanongam-panjakana de nogadraina io, tsy afaka miteny tsony. Fa ny mpanao ratsy rehetra, ils sont toujours là, les méchants. Tsy zahay zao nge ny méchant ry zandrikely mikolo, tsy zay niasa tamin'ny fo, tampitiavana, nanaraka ny lalàna tsy nangalatry, fa ny mpangalatra rehetra ny méchant. Regny nantsoina hoe forongony satria nanimba firenena. Regny zany tsy voafehin'ny président Rajoelina, de lasa izy no baby azy. De tianareo ve ny héros-nareo io, izy dimlahy, zay natao hoe merci merci kapsaty, no hibaby ny asan'ny mafia eto Madagasikara satria mbola misy le mafia. De izy natao hosana zany de lasa hoe homboy ange raha mbola mitohy ny resaka mafia sy ny haratsian-doha ny fanimbana olona eto Madagasikara. Hitanareo fa misy fifamaliana eto, misy olona hetriketrina ezahina ho ratsiana fotsiny tsotro zao. Raha nifakana sary amin'ny président Rajoelina no mahadevoly sy maha-criminel, satria sy azo atao moa zany manao selfie amina mpitondra, de efa manana sary selfie tamin'ny président Hery Rajaonarima Mampianina, nanana selfie tamin'ny président Ratsiraka be Sonam,
nanana selfie tamin'ny président Ravalomanina mbola velona izy io, nanana selfie tamin'ny président Rajoelina. Misy anapaka indray mantsy le vidéo. Raha zay fananako selfie sy nakako sary tamin'ny président Rajoelina zay, nanaovana afrongony, pangalatra, sy olon-dratsy, j'assume. Say zany, forongony aho zany. Fa za tsy hiady amin'ny Rajoelina namako. Hafa ny namany Rajoelina fa mivadika avy ambadika ary. Izay nitenenako taminareo tompoko lahy sy tompoko vavy hoe avelao ary zay forongony tazana lavidavitra fa kosa aza manonga-panjakana fanondroana nareo. Tsy mila posta tsony ny tenako. Tsy mendrika enge docteur en droit public et sciences politiques no directeur. De aleoko nesorinareo de misotranareo nanalahy de sasany falifaly fa io izy afaka seza sy ny sisa. Non, afaka ny fardeau sy ny humiliation ko. Satria fa nala baraka ahy za docteur zany no direct simple directeur. De miandry tory zahay. Fa kosa aza manatena fanaovozana za taona. Fa misy délai, misy fetrany daholo ny ety ambonin'ny tany. Izay no mahatonga hoe aza kotabasinareo izy dimlahy. Fa sy hoe avadika nareo le izy hoe hitady toerana aminazy dimlahy aho. Raha misy CV ko an mon colonel. Rivarivato oentonay cabinet. Raha zany angatako hoe ataovy DG na ataovy ministre. Fa proportionnel fa haizako le izy fa leoko manety tena satria efa nizimbazimbainareo aho, efa nizimbazimbain'ny mpiara-miasa aminareo. Ny sasany olom-boafidy, ny sasany olom-botendry, zay conseillinareo hoe sisy dikany satria avoaka ny sarina izy président Rajoelina raha vao misy nomination ko de aroviny toeranareo. Fa kosa tandrema fa ny olona tsy tian'izao zavatra teneniko zao raha mbola manakiana ny teny hoe ajanony atsaharo le deuxième coup d'état satria fa mitady olona officier zany ry zalahy agny hasolo anareo de ny olona verifie ny commentaire eto fa ny olona zay mbola mamely ahy ny teneny zay izay no irahin'ireo mpanongana. Raha izay faharoa efa misy déjà ngele coup d'état iny satria misy chef d'institution, misy ministre, misy mpanolontsaina ao anatin'ireo fondation ao manongana ny prime ministre hoe esory. Ilay prime ministre efa nahavita tanatin'ny fotoana fo ny politique générale de l'État, ny politique de mise en œuvre de tenenina sady soloy amizay nareo mes colonel moa fa sy mon colonel satria dimlahy nareo mes colonel amizay nareo hitady prime ministre vaovao de nouveau départ de rehefa nouveau départ de zay nantsona hoe manœuvre dilatoire la ny andro nareo miteny hoe 2 ans nitondrana an'ilay refondation de mivadika stade zavatra hafa de sika vérifier nareo panao comme ny refondation ny commentaire eo da araho maso hoe namaniza io tsy maintsy mpanao politika olom-boafidy maniraka an'ireo na antoko izay te hanongana anareo ary efa ambavahaona le izy matoa amin'ny teny mba tsy hisiana raha latsaka eto. Izany ny sorako ilay président Rajoelina satria jereo Tanzanie vehivavy ny ao Tanzanie nandrandramana nanaovana coup d'état izy lanim-bahoaka igny rafaleny tao fa misaotra anao président Rajoelina enao moa zany mahazopa sy ny sisa fa ny tsy sorako anao kosa président Rajoelina de tsy nanagadranao zay nanao sy manjary teo ambany fehezanao navelanao fotsiny ry zareo nanao zavatra sy manjary de lasa anao tsy manatsiny no misaoty zay fotsiny nanomezako tsiny enao tsy hainao nay nitabataba hoe ary misy zavatra tsy mety ary zavatra tsy mety fa lasa le piso lelaka taminao tao ihany koa neno anao nefa le piso lelaka zao fa ary amin'ny côté rahery daholo izy rehetra na solombavam-bahoaka io na o ministre anao taloha fa matahotra fanamborana matahotra atao hoe firongony de efa milefa zay natsona hoe sans du devoir koa angamba efa mivoaloko fa raha za manokana za fa lokoanareo hoe TGV Irmara Mapara sy firongony président Rajoelina io de aleo zay rangahy hijanona amizay de atao firongony
De ianareo zay mpiasa mpanjakana miasa io zany, rehefa tapitra ny 2 taona de ataon'olona firongony indray nareo. Fa kosa za miencourager hoe tsy olona no topoina fa ny institution de la république, ny administration publique ary ny vahoaka malagasy. De verifieo mes colonel, ireo olona manao compte fake rahanareo, verifienareo avy aiza io, satria misy ny cybercriminalité. Manina man compte nay voasavasavanareo de compte n'olona mbola mandany zao zavatra teneniko zao hoe azavono anareo izy dimlahy, azahoanganareo. Fa vela hoy za atody hatramin'ny farany ny fahefanany raisiny. De izandrikely mikolo sao de hitomany fanindroany ianao, fa ianao responsable. De inona ny tokony ataonao? Tom namana fiasa, aporisio ireo ministre fiasa. Ianao amin'ny primature mo de hitanao ny asa ataon'ny prime ministre, za zany de tena amaha mpiasa mpanjakana kosa ty. Ialapitsiny amin'ny prime ministre teo aloha, satria efa niteneniko taminazy io, za mbola président du syndicat des administrateurs civils sy ny président du grand corps hoe mba sondroty isa-taona na de kely aza ny karaman'ny mpiasa mpanjakana. Mba jereo le grille indiciaire. Fa mivaliny moa mpanajana koa aloha na malianay fa sy bontana hoe misy impact budgétaire. Izay zany nisorako ny prime ministre io, satria za mpiasa mpanjakana hoe mba nampisondrotra karama izy, ary hampisondrotra foana raha mbola eo de nanomeny le prime, satria misy karama, misy mpiasa mpanjakana ny tena kely karama de nilainy le prime le 13e mois. De tsy haiko zany hoe inona ny diso am'izao zavatra teneniko zao, fa misy mikasa, misy mifofo ny ain'ireo. Izy le colonel ray aloha de Mikael niraky fa tsaiko hoe arakary ataony inona aby izy dimlahy. De misy te hangala azy amin'ny toerany, nefa vo vetivety nitery amin'ny 13 mai miteny hoe hosana kapisady, hosana. De zao zany lasa homboy. Efa nitenenina aminareo zandry zay de nge saritra nge nitondry. Efa niteny taminareo fa jereo ny vidéo tany anatin'ny crise le mifandoboka regny hoe le mahakasika anareo zandry notakitsika. Ahoana ny bourse, ahoana ny hasoavana ny université, ahoana ny tsatapaka ny rano, ahoana ny tokony anaovana préfabriqué be malakilaky. Efa nanaiky ny président Rajel, mbola zany teny asio bonbonne isaky ny université N eto Madagascar. Mbola zany teny asio panneau solaire angeza be, mbola président Rajel tam'zany. Ary fanarahany le izy asio groupe aloha pour le moment satria mianatra ny ankizy. Narahany le izy fa nisy nakandray le groupe rehefa avy. De izay zany nanaovako an'ity vidéo ty, manazava ny zavatra nisoratako satria mbola vilivily. De nareo renseignements généraux, nareo amin'ny cybercriminalité, tena raha lahinareo ty. Raha lahinareo dimlahy aho. Ny hevitra atsika tsy mitovy manomboka eto. Sady vo nanao an'igny nareo de fa coup d'état io. Tena coup d'état le izy ka. Raha vo maka fahefana tsy anaty fifidianana ianao de coup d'état. Hoe mitandrema am'le mpiara-miasa fa tsisy président ratsy teto. Tsy ratsy zany président Tsiranana. Tsy ratsy ny président Ratsiraka, paix à son âme. Tsy ratsy président Zafelbert, paix à son âme. Tsy ratsy le président Fandimby, Ravalomana ny rajonary mampianany any Rajely fa raha vo tsy mahavoafehy ny mafia anatina fitondrana ny mpitondra le ambony anankiray. Raha mbola mamela ny antsona hoe impunité le tsy maty manota ny mpitondra anankiray, de tsy maintsy izy ny baby an'io, amin'ny sorony, amin'ny épauleny. Izay le tenenako hoe mila fahendrena atsika. Fa efa manomboka amin'ny teny ny eveka. Tsy manomboka ao afa niteny hatram'izay hoe eveka rehefa misy zavatra tsy manjary, de miteny foana amin'ny maha olon'Andriamanitra azy. Amin'ny maha mpitondra fivavahana an'ireo moa hoe eveka reo, de miteny foana tamin'ny fitondrana ratsy. De olazainareo ndray hoe firongony ndray zany le eveka miteny. Nisy olona niteny teo, namako mbitana. Manomboka tsy mety le zavatra, de fa adikanareo hoe firongony ndray mbitana eny niteny tamin'ny fitondrany Rajel, zao tsy mety amin'ny mahapitarika syndicat azy. Le magistrat igny le président ny SMM. Niteny foana nge reny olona reny. Reclement John sy ny sisa. Fa ny olana de ty. Ny influenceur nahita le lesoka tamin'ny fitondrany André Rajel, rehefa nahazo toerana am'izao de tsy miteny tsony. Tsy influenceur zany. Fa sahala aminay reto zany niteny foana hatra tamin'ny fitondrany Ravalomana, fitondrany Hery Rajonary mampianatra, fitondrany Rajel hoe reto mpangalatra tany.
reto misy mafia anatin'ny fitondrana sy ny sisa de nareo miteny hoe nareo tsy niteny hatram'izay arahanareo amin'ny cyber arahanareo RG renseignement généraux ny amin'ny refondation regny olona regny arahony compte ndeziny maniraka azy fa raha vao olona miteny teo nareo tsy niteny de iregny no hamerkeloko iregny no mafia tao anatin'ny fitondrana Joel tao anatin'ny fitondrana Erajonao Ramampianina mbola te hanohy ny mahamafia izy niteny hoe teo angenareo tsy niteny tena nareo tsy niaro sy hitany le nitenenanay fa zay kosa tsy nahazo menace tamin'ny andron'ny Joel sy tamin'ny andron'ny Erajonao Ramampianina raha niary ny olona tamin'ny tany hoe hanonga-panjakana de handefasana kapisaty zay kosa leo tsy tovizany navelan'ireo olona reo tabataba zay feno anay ny tele de zay mbola miteny hoe raha mbola miteny hoe teteo nareo tsy niteny zay le mafia raha mbola miteny hoe firongony nareo zay le mafia ka hinohy ihany zany sy nizoko izy dimlahy fa raha vao manala premier ministre amizao ianareo noho ny caprice ny sasany tsy fitiavana seza de sahirana satria io premier ministre io économiste ny booster économie izy io ny ministre na finance et du budget évidemment docteur en économie samizay docteur zay koa niarovako azy fa samy docteur de raha vao booster ny économie de mandeha ho azy ny social izany mahatonga anahy hoe avela hoe ministre ny finance sy ny premier ministre satria économiste reo hapisy relance ny fitenena azy relance économique hapisy relance économique raha vao relance ny économie de mandeha ny social ho anareo zay nakafahefana Papeurangava manaiky aongan'olo zany koa de izy koa raha fa voongana anareo de inona fa ataovy matanjaka ny renseignements généraux ataovy matanjaka ny cybercriminalité fa za kosa aloha de tsy manaiky ny hanongana anareo anio fa avela ho vitan'zareo hatraminy farany le 2 taona kosa fa raha vao manongana zay manongana eo amizay tapahiko amizay ny lelako ny le niteny hoe tsy hanonga-panjakana atsolo ta Madagasikara fa raha mahatafa voongana anio nareo de ahonganay amizay satria ataonareo kilalao noho ny fitiavanareo seza fitiavanareo voninahitra fitiavanareo vola ny firenena hay zany tsy hero tsony izy dimlahy miaraka amin'ny premier ministre io de arahanareo maso misy namako nareo police amin'ny RG sy ny cybercriminalité arahanareo maso le mpanao commentaire fa tsy maintsy midona amin'ny olom-boafidy député maromaro misy olon-tsotra maromaro misy mpanao politika maromaro tsy maintsy midona egny ireo compte fake miteny hoe tsy marina ny teneniko satria diso fanantenana ry zalahy ke mody hoe samboro zay ho amin'ny fort eto Madagasikara amizay misakotaka ny vahoaka hanongana anareo ampitaka ny anaovandreo anio de tadidio manomboka amizao rizy dimlahy sy premier ministre lehibe ny gouvernement fa zay olona magnaratsy anay aminareo hanonga-panjakana de fa anatin'le mpanongana io satria sarotra be amin'ny hampigadra-paolo eto sy nanao ninina zany hitongavan'ireo tsy miamboa didy eo reo nareo hitongavan'ny olona narovako tapitrisany narovako tamin'ny tany hitongavan'ireo mpianatry marobe hitongavan'ireo olona manaraka fa tsy miteny sy manao réaction sahirana de zay piège zay mes colonels sy premier ministre no ataon'le namanareo mpanao politika mahazo toerana miaraka aminareo ao hoe gadrao daholo de mbola tsy le olo be olona io gadreo amoronana dossier io fa raha tonga am'le olona be olona amizay le izy c'est la fin hono vaza ka mba hievitena an'izay satria za tsy manana intérêt hanongana anareo raha lahy nareo matoko anareo nahasahy naka an'le fahefana de tena naharary kosa ny olona tamin'ny jiro naharary kosa ny olona tamin'ny insécurité naharary kosa ny olona tamin'ny abus naharary kosa ny olona tamin'ny monopole misy monopole kosa teo nefa te miverina le monopole miverina ny jiro tapaka
miverina ny abus, miverina ny fanalana zay tsy mitovy hevitra, miverina ny compte fake zay anenjena an'izay tsy olona tsy mitovy hevitra, de nefa ny ministra ny fitsarana ny teny zay manala baraka olona tsisy profo, zay moa miteny misy zavatra misy profo eto, de enjena daholo, de maninona zany raha zay eritreretinareo ho naman'le mpitondra teo aloha sy mitovy hevitra aminareo ihany zany no enjena ampiasana an'le lalàna, fa maninona tsy enjehinareo ny namanareo sy ny zay rahinareo anatin'ny gouvernemanta, manimbazimba ny prime ministre, manimbazimba ny filohan'ny ny PRRM, iza mino fa isary iny tsy avy amin'ny pomba ny président Rajoelina zany, fa avy aminareo ao. Fa nanaovana an'io mba hanamborana zay olona mbola mahasamy teny hoe avereno Rajoelina, hoe namanay Rajoelina, de zay zany ho ny crime. De criminel koa zany manomboka eo raha fa tsy ho eo nareo ny olona miara-miasa aminareo sy nitendrenareo. Zany nge le izy. De mampaninona antsika malagasy miaina anaty filaminana. Atody ny tokony ho izy ny zavatra eritreretina atao de le fanavozana. Izy io mantsy tsy fanavozana ny hitako eo. Fa ny depart'ny fanavozana mandio mamafa reo mafia sy ny réseau zay ny afaka niasa tamin'ny fitondrana ny fandimby. Satria fa teo ny réseau tamin'ny président Ravalomanana, sy Ravalomanana angeno no mafia io. Sy président Rajoelina no mampianina ny mafia, sy président Rajoelina no mafia. Fa le olona afaka nanao zavatra sy manjary tanatin'ny fitondrana zareo zay ny mafia, fa tsy nivoafehin zareo. De zao izy efa misy sahady de tsy voafehinareo, de reo olona reo am'izay manao compte fake, mbola manenjika ny olo marina. Eo n'le tena loza ry izy colonel Dimla, satria hitako zao misy tsaiko directeur régional any amin'ny fitovinany sy ny sisa de mahasahy manimbazimba eto, satria mety tsy azo ny zavatra teneniko, de efa manomboka mihoapefy fono. Mihoapefy ve aho raha laha directeur de miaro andreo Dimla reo satria misy amreo ny havanao, misy andreo nanendry anao. Ho taleparitra. Fiarovako an'zareo zao sao de maty bonheur reo, fiarovako an'zareo zao sao de hiongana bonheur zareo, de mbola zandreo ve no enjehinao anaovanao irrécupérable. Fa izy anao irrécupéré ahy. Docteur avy de récupéré nao olona diplôme CP, BPC sy bac no sarotra mahita azy. Fa raha salamy koa reto, administrateur civil nge zay. Tsy maintsy misy affectation foana omena anay mampiasa mpanjakana. De nitenenako an'izay zany, aza prisinareo le zandrikely igny teny hoe esory daholo ny firongony, fa hamono génération nareo handrava kôro zany, satria kôro fa nisy tamin'ny tany nanomboka tamin'ny filoham-pirenenan'ny fandimby teo foana le kôro, de horavarareo zany le kôro satria zay kôro zay olona niasa mpiasa mpanjakana niasa tanatin'ny fitondrana marobe ny fandimby, de lazainareo fa firongony, de izy no hiasa tsony, tsy azo hiasa tsony nge io mpiasa mpanjakana voatendrinareo reo. Tena ho sahirana. Tsy hoe haiko zay mihitsy. Misy sasany mamteny mihina mo iarovanao an'io Paolo? Non. Arovan'io mba tsy hapidina ny Madagasikara anaty krizy, satria fa anaty krizy sika. De mbola hiampy krizy eto very namanisany. Ry malagasy malala, ry malagasy havako, namako. Ampiasan'ny terme-ny président Rajoelina, ry malagasy namako, havako. Aza ampidirina amin'ny deuxième crise ny firenena malagasy. Raha manongana an'ireo nareo de tena deuxième crise tena mihitsikitsoka, satria mbola hitady prime ministre zay ekeny sasany, mbola hitady ministre zay ekeny sasany, zay mbola fizarana seza, de mbola hitady tsy fantako zay tsy firongony eritreretinareo omena toerana sy hotendrena, de mandany firy fotoana zany. De mba jereo kosa ry mpanao politika zay ao anatin'ny fitondrana fanavozana, mba jereo kosa ny interen'le vahoaka sy ny fireneny. Zay nge efa misitaka efa mijery nareo lavitra. Raha zay ny olana de tena ataovy daholo, alainareo daholo ny seza, fa mba ento any amin'ny tokony hitondrana azy ny firenena. Ny teny ndray aho eto, ny teny ndray za teto taloha hoe misy tompona andraikitra ambony nilaza izy saiko na nilaza tampotampoka hoe manana feuille de route, de nanazava an'igny ndray za de
ka zavatra hafa. Ny dikan'ny feuille de route dia zavatra fitaovana entiny rehetra ivoahana anaty krizy. Fa tsy olona iray no manao azy, mandrafitra azy. Zay ny antsoina hoe feuille de route unilatérale. Fa tsika mitady consensus, mitady zavatra itambarana satria ny fangalana ny président Rajoelina no nitambaranareo fa nareo tsy mifankatia ange. Si possible revoka malagasy, ireo olona samy manana ny antokony, samy manana ny egony, samy manana ny ambitiony dia ampidirina anaty harona ray, miaraka anatin'ny gouvernement ray, miaraka anatin'ny fitondrana fanovozana anankiray. Si possible reo hitovy hevitra fa tsy maintsy ifanakorotana dia fa izy zao atao zao hanongana anazy dimlahy dia hanongana ny prime ministre. Zany ny antsoina hoe coup d'état. Olona sahala am'zany no tokony samborina fa sy zahay. Izahay namorony tsy miamboadidy dia nilazaina. Zay nketsy revoka malagasy. Le zahay ivory amorony tsy miamboadidy hiarony gasy amin'ny taniny ange lazaina hoe mivory anongam-panjakany. Satria avy ao anatiny ihany ny teneny io hoe gadrao le polo satria manomboka henoan'ny vahoaka, manomboka mamim-bahoaka dia hanahirana atsika igny. Nefa soa ho anareo ny fiarovako ny malagasy amin'ny taniny. Isaorana ianao Zokobe ministre Lilson. Sika moa tsy mifanao Zokobe. Efa manomboka miaro migasy amin'ny taniny ianao. Zay. Hiongeny zavatra tianay koa fa zay tsy manana fahefany. Ianao zany ministre dia tena isaorana anao. Naverinao malagasy daholo le rasy ny sisa sy ny sisa. Misy olo eritreritra hoe misy lelaka am'le colonel za fa miteny hoe tsy hiditra. Za miteny hoe ndrena. Dia inona ihany zany. Fa ano nitenena anareo zany misy lelaka. Le deuxième coup d'état tsy mety. Raha va tapitra reo ny fitondrana ivelan'ny lalam-panorenanareo dia tsy maintsy fifidianana ange ny hatrena. Am'izao ny sasany fa miketriketrika fifidianany. Dia tezitra, raha tenenina. Tsy le tonga amin'ny ligne d'arrivée le refondation zay nangalanareo le président Rajoelina nanongananareo azy no eritreretiny sasany. Fa fifidianana sahady fa manao propagande ny sasany. Fa manana feuille de route unilatérale ingeny sasany. Misy olona mbola tsy mahazo na ny olona nianatra mbola tsy mahazo ny zavatra teneniko. Hoe raha manao deuxième coup d'état eo nareo afaka moa zany tsy haiko. Raha ny vahoaka moa ny morongatra eo sy haiko sy azoko rarana. Fa zay raha ny vahoaka io moa tsy azo rarana ny vahoaka nirongatra tamin'ny président Rajoelina. Zay koa tsy dirako, io moa tsy aferako. Fa raha mbola azoko tenenina le izy, misy olona koa zany le nivaotsika koa manahirany. Misy mieritreritra hoe miaro ny colonel reo aho sy miaro ny premier ministre. Tsy zany ny zavatra teneniko eto fa aza manao deuxième coup d'état coup de pare zéro. Misy ambadimbadika misy mahazo azy. Potika ny firenena raha mbola misy deuxième coup d'état. Fa velao fa 2 taona ny tenenin zareo hitondrany hanomezany solution. Tsy fiarovana inona zany. Fa fiarovako ny vahoaka malagasy sy ny fireneko. Mbola misy tsy mazava ao ambadika ao. Mbola misy olona manao commentaire any ambadika agny sy ny any anatin'ny eritreritra any hoe miaro an'izy dimy la tsy miaro azy reo za fa miaro ny vahoaka malagasy sy ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Fa tsy maintsy voaro zareo amin'ny teny ataoko zao satria tsy ilaina ny fanonganam-panjakana fanondroany. Efa 5 volana zay sa 5 volana ny vita dia mbola asianan'izany. Fa avelao hibaby ny andraikitra ny zay tompony andraikitra rehetra. Zany le izy. Dia aleo ajanoko le izy fa lasa manahirana. Arahanareo amin'ny cybercriminalité, arahanareo RG, ireo compte fake reo fa mitontona avy any amin'ny mipaka amin'ny olo mbofidy avarabaratra ao. Mipaka amin'ny olo mbofidy Atsimotsimo ao. Mipaka amin'ny olo mbofidy Antananarivo eto. Mipaka amin'ireo mpanao politika Antananarivo eto. Any avaratra, any atsimo, any atsinanana, any andrefana. Deo nareo vao isaotra hoe merci Dr Paolo Emilio Raolinarivo Solonavalo. Tandrovo zalahy ny fankatiavana, tandrovo ny firaisan-pirenena, tandrovo ny firaisan-kina. Fa nalaina tamin'olona ilay fahefana dia le olona tsy miteny intsony
De tadidin'ireo jeune nareo zany Gen Z reo tsy maiky tsinonareo fa tadidinareo amizay izy amizao. Hoe mora ve ny mitondra? Tafita ve ny hafatra? Nisy ve le fanovana sy ny fiovana? De anjaranareo ny mieritreritra, anjarantsika rehetra ny mieritreritra. De zany tsy aporisiny fa ataova anaty fifankatiavana, tsy atao anaty compte fake le izy, ataova anaty fianajana, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Raha misy mieritreritra zavatra hafa ny teneniko, de zay le izy fa zay moa zao no mampianatra ny ataonay, ny mpianatra any amin'ny université marobe, de mizahazaha ny zava-misy, de mitrotro-mbavaka anareo zay naka ny fahefana mba atotosa azy hatramin'ny farany, de tandremo am'ireo mpanao politika miara-miasa aminareo reo fa avy ao ny fanonganana fa tsy avy amin'le olony président Rajoelina le samborona sy tenenina firongony io, le gadraina. Tsy avy agny io. Tsy avy agny io. Tena tsy avy agny io. Fa hosahirana ianareo. Misy namako zay moa tamin'ny université ny Tamatavy agny. Tafianaraso amin'ny université Tamatavy. Izy magnino laha tsy mba mandray anjara. Za izy mamboly. Fambolenao izy atao ka. Atao ino avao le ro masteranao iny. Sentina ampandroso firenena. Efa hitako le zalahy fa masiaka hoe pamverina indray ny kolokolo izy, verina indray zao sy nizao sy nizao. De marina ny lahy fa sy teniko agnarany fa hitako midefilety izy. De toy izy zalahy ny fahitsiana atao vampitiavana ny zavatra rehetra de atao vampahitsiana de aza manararaotra fa ny zavatra hitanay amizao sy ny feo mivoaka de misy manararaotra mangoro karena anatin'le fanavozana. Ay le fanavozana zany synonyme fangorona karena. Fa misy mambanoana moa koa. De ao ataonao ahoana moa ny mambara vanoana na zazakely hoaniny n'ankizy kely 12 ans. De betsaka ny mambanoanao, betsaka ny criminel né, araka ny théorie Lombroso amin'ny droit pénal, betsaka manapatra fahevana tonga de managadra ao, mamorona dossier, betsaka ny famanondrona ny harem-pirenena ao, mampiasa an'le fahefany, karaha tsy voafehinareo, fahitako azy, piran'le teo aloha izy eo. Satria nivorivory association ara-dalàna, mivory de misy mitady trango hoe fanongampanjakana de efa hosamborona, tena pira zany. Satria afaka nivory angeny nareo taloha, raha tsy afaka nivory ve nareo afaka nanongana ny président Rajoelina. Fa zay ova le zavatra nitabatabana ny contrena olona azaverina fa lasa grave be, lasa cercle vicieux le izy. Lasa cercle vicieux. De zay no teneniko hoe aza malahelo ianareo pomban'ny président Rajoelina fa Paolo misy mieritreritra manova le resaka hoe lasa fanavozana agny. Non. Za namana Rajoelina proof regny sarina ireo lahy regny zay mpinamana foana mandrakizay. De namako foana koa président Ravalomanina, de namako foana président Rajaonarimampianina, namako foana. Fa za fa lokonareo deja tsy tena namany Rajoelina. Tena mpinamana zay reo lahy. De namako koa nareo matoa teneniko zao hoe arovako sy voahongona amin'ny tsy lera io. Finamananga zany. Sarotra be ngeny olona fanataonareo de nefa mbola miaro nareo. Fa tsy miaro mahanareo anareo aho. Fa mampitandrina hoe avy ao anatiny ao ny hanongana anareo. Ary fa manao ry zareo. Matoa izy miteny soloa ny premier ministre. Ny premier ministre nitendreny le président le PRRM sy izy dimy lahy. De ny ao anatiny ihany chef d'institution io sy ny ministre agnatiny ao soloa. Alao teo fa sy magnaja ny olona nanendriny le premier ministre nge nareo. Efa coup d'état institutionnel nge zany. Fa intelligemment fitenenako azy. Coup d'état institutionnel le miteny soloa ny premier ministre nefa nareo avy anatiny ao ihany tsy manaiky le premier ministre. Nga nisy le tenenareo firongony nga niteny soloa ny premier ministre. Amin'ny zavatra tsy logika. De misy mpitsara mitabatabany zany hoe sorteo ny premier ministre ao anatiny ao le mpitsara. Sy le mpitsara ministre tena fa misy mpitsara ray ambadimbadika ry zay moa manao anazy bevava fa sy tongonoko gn'agnara use ny contre le premier ministre hoe sorteo izy. Nefa izy hoe conseil juridique quelque part tsy haiko ga izy. De zany ve hiainanareo de sahiranao nareo fa de makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy, averiko ihany tsy mila seza, tsy mitady seza fa mitazana lavidavitra izahay satria zahay firongony, satria zahay naman'ny président Rajoelina. De raha mba zay koa mbola tsy mazava. Resaiko tsony. Hoe naman'ny président Rajoelina aho
De zay ny abrozena de tsy manaiky ho tendrena tsony aho. De namanay de zay maherezako nareo kosa le pomban'ny président Rajoelina za matoritory nareo fa mba mijoroa tsy hoe joro hanongan'olona fa mba mijoro maneho hevitra hoe Rajoelina nisy soa nataony Rajoelina taminareo ne marobe. Mbola maro no soa nataony taminareo no nanendreny anay reto. Fa zahay zany tsy maka fahavalo azy satria tsy de hitako loatra ny raha sy nataony ny mafia no nanimba zavatra teto fa tsy président Rajoelina. De anjaranareo mieritreritra hoe olona sahala amin'inona zany zahay reto tsy mitovy am'le tantaraina amin'ny baiboly mbola tsy maneno telony akoho de fa miala j'assume namany Rajoelina satria sy malagasy zay. Mifampakasary maro sarinay fa mbola pibleko rehefa tonga ny fotoana satria tsy mety amiko intsony ianareo miteny hoe zay namany Rajoelina de zay olona makasary amin'ny Rajoelina zay olona manakato ny zavatra tsara nataony Rajoelina de fahavalo sy criminel daholo tsy mety amiko zany. Tsy mety amiko zany zataonareo zany fa zao ngele izy continuité de l'état misy niravanareo ny fitondra Rajoelina de faharoa tsika ihany ve mitokana ny nareo ihany mitokana ny zava-bitany zany tsy continuité de l'état tsy azo fafana io infrastructure nataony manohy azy no atao ampamendrehana de meko tsiny koa ny olona pomban'ny Rajoelina manome tsiny hoe ay manao ay nareo manohy ny zavatra nataony président ka zay ny continuité koa ry namana TGV sy ny Irmara sy ny Mapara tohizana zay soa nataon'olona iny tsy maintsy tohizana na izy ne zay hitondreo de tsy maintsy mitokana an'ireo aza masika am'zany fa matoa zany tokanana le izy de tsara tsy nantsona hoe continuité fa ataovam-pihavanana le izy ataotsika hihavana fa tsy zay anareo boakely mbola raha hiteny hoe esory daholo ny firongony sisy olona miasa tsony eo ry zany re esorina daholo mpiasam-panjakana niasa tamin'ny président Rajoelina reo satria reo mpiasam-panjakana tsy afaka miala anatin'ny fanjakana reo tsy afaka miala amin'ny institution de la république reo tsy afaka miala amin'ny administration publique reo satria zay fonctionnaire agent de l'état mbola ampianarina anao tokony formeko amin'ny science politique am'izay anao sy miteniteny foana fotsiny naintim-po de mbola hitomagny ndray heureusement fa tsy mitomagny courgette miaraka raha ndray société koa anao fa mitomagny raha hafa ngany fa aza miteniteny an'izany fa tsy mety amin'ny mpiasam-panjakana ny teny hoe sory daholo za fa tsy ao fa reo namanareo zany anaty corps sy ny sisa zany de tsy hiasa tsony zany sisy toerana omena azy satria niasa taloha de sady abrogé zany reo no révoquenao esorinao miasany de anao concours vaovao anao hitady administrateur civil anao concours vaovao anao hitady magistrat anao concours vaovao anao hitady inspecteur des impôts anao concours vaovao anao hitady inspecteur des douanes anao concours vaovao anao hitady inspecteur de commerce inspecteur de travail inspecteur des domaines et de propriété foncière anao concours vaovao anao zany satria tsy maintsy sisy daholo reo officier reo de anao concours vaovao zany amin'ny académie sisy daholo reo commissaire reo de anao concours commissaire vaovao inspecteur vaovao sy ny sisa de inona fanjakana raha vange zany nareo ihany miteny avoakanareo ihany mandrava le fanjakana sa fa nanao veloma teo kaiky mbola tafaverina fa satria tsara hitsy zay aza prisihina iady ampiasam-panjakana ny olona tipanana fa manjary manahirana de averiko ndray le fakasitrahana fa misy olona fa misofy anao ok zay biso be ho an'ny voaka malagasy ampitiavana ny tenenako anio za ngeka tia mampihavany zarery no afaka mampihavana anareo satria madio fo tsy nangalatra tsy namono olona tsy nanao kolikoly fa de fa raha vao mafiasy afaka ampihavana vahoaka zany raha vao nangalatra tsy afaka na vao nanodikodina volam-panjakana hanaovana lalana na manodikodina siady tsy afaka ampihavana ianao raha vao anao idemonte vy amin'ny orinasa de efa maka avance zany tsy afaka ampihavana ianao fa ny olona madio tanana fo madio saina madio eritreritra no afaka miaro ny gasiny mampihavana satria ny harenay tambarantsika eto Madagasikara fa tsy tia misasany moa za miaro ny gasiny taniny io
nefa io ny ilevenatsika, io ny ivelomatsika, io ny mahamalagasy atsika, zay tanindrazana ny tanindrazana, ka zay ijoroanay amin'io, na de misy miteny hoe tsy nahay taizanareo taloha fa teo izahay io. Fa mbola tsy natanjaka ny Facebook tamin'ny 2013 zany, de zao vao matanjaka, de zao vao hitanareo ny asa nataonay. Ka dia alao hery revoaka malagasy, de mifankatiava, de aza tia seza, de aza mandrava sezan'olona, fa zavatra fa nisy avy zany fandravandrava seza io, fa zay seza tolotranao ihany no petraho, amizay anao tsy manana fahavalo. Velomatsika e.